Mifamotoana amin'i Jesoa Kristy anio fa 7 volana jolay. Aza mitsahatra manatona. Izaho no hany voatondro ho ivon'ny sainao, ho vatofantsiky ny fanahinao. Rehefa mivezivezy ala lavitra ny sainao, ny fanontaniana dia alalàna atraizany amelanao azy andeha. Ny vatofantsika mifatotra mitady fo dia tsy ahafahany sambo mandeha lavitra mihoatra ny metatra vitsivitsy alohan'ny enjanany sy amerenany azy indray eo amin'ny toerana ny angany. Raha manalavitra ianao, ny fanaiko izay ao aminao dia isintona anao hiverina amiko. Raha mbola afa miverina amiko ianao dia hiafony tady mamatotra amin'ny vatofantsiky ny fanahinao, koa tsy afa mivezivezy lavitra maharitra mihintsy ianao. Vetivety foana dia ho tsapanao ny famporisiana anaty mba hiverenanao eo amin'ny toerana eo amiko. Ibreo toko fahaenina ny 7:20. Toy ny vatofantsiky ny antsika izany fanantenana izany ho antsika. Fanantenana azy ho antoka sy mafy ary mamaky ny hefitra ny lamban'ny tempoly any an-danitra ka miditra hatrany anatin'ny toerana masina indrindra. Jaona 1:2 ny 9:20. Eny rehanaka, tomero amin'ny Kristy anareo mba hananantsika toky raha izay iseho izy, ary mba tsy ho voaroka lavitra azy isika amin'ny andro iaviny ka ho afa-baraka. Mateo 2:20 ny 7:30. Dia ho Jesoa taminy, tiavan'ny Tompoandriamanitra ao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahinao manontolo ary amin'ny sainao manontolo. Amen. Jesus, 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 Jesus.